Okay, ivavaka isika rehetra tompo manandratra ny fianaiderana ranomasina indray zay am'izao fotoana mamina izao indray nomena ho anay ahafana indray mandre teny avy aminao de mamindrafo amin'ny mandrakariva ry jesosy tompo noho ny fahasoavanao araka ny fahabean'ny fahasoavanao amin'ny aranao no anaovana zavaka izany amen. Risika olady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra arentsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Am'izao alady faharoa mialohan'ny pasika izao de valarotoriana amintsika ny soratra masina araka izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko voalohany andiny fa 4:7 ka hatramin'ny andiny fa 5:10. Lioka toko voalohany andiny fa 4:7 ka hatramin'ny andiny fa 5:10 toy izao no mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy Maria, ny foko mankalazan'ny tompo, ny fanaky varavoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Fa efa nijery ny famba nitoetra ny ankizivaviny izy, fa indro hatramin'ny ankehitriny dia atao ny taranaka rehetra ho sambatra aho. Fa mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny anarany, ary famindrapony dia am'izay matahotra azy. Hatramin'ny taranaka faramandimy nanao asa lehibe tamin'ny sandriny izy, nampiaka ny mpiavinavana tamin'ny fiveran'ny fony izy, nampialana lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy, ary nananatra ny ambany kosa. Ninona ny vovokisany soa, na fa ny manan-karena kosa nampialainy maina ny ahy an'i Israely mpanompony izy fa natsiaro ny famindrapony araka mbola lazany tamin'ny razantsika tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay. Amen. Volana Martsa isika zao. Martsa, Aprily, May, Jona, Jolay, Aogositra, Septambra, Oktobra, Novambra ary Desambra. Tsaroana indrindra anio ny nanorotoronana Jesosy tao Akiba Marie Virgine. Zay tsaroantsika amin'ny krismasy moa ny nahaterahana. Na dia anatin'ny vanim-potoana Pasika izany ary dia tsaroana indrindra satria nahoana mampiseho indrindra ny maha-olombelona an Jesosy izany. Naka ny endriky ny olombelona izy ahafahany manao ny famonjena antsika. Fa raha mipetraka amin'ny Andriamanitra fotsiny izy dia lasa tsy marina amin'ny teniny izy. Raha tonga dia mamela heloka tsotra fotsiny izy, fa efa ny teniny mihitsy ny teny izy manota tsy maintsy maty, dia izy mihitsy nanao teny aloha zany ho faty ho an'ireto olombelona ireto satria tiako ireto olombelona ireto. Ka mba ahafahany maka endriky olombelona dia notorotoronina tamin'ny alalany fanahy masina izy tao Akiban'ny Marie Virgine. Raha ny marina dia tokony zava-doza ho an'i Maria izany. Kanefa hitantsika tsara fa faly izy eto manao an'le hoe ny foko mankalaza ny tompo. Nanao firana izy, nanao hira fiderana izy. Faly izy. Kanefa tokony atahotra izy. Tokony orooro izy satria izao. Raha ny lalàn'ny fanekena taloha, arantsika tsara zany, raha misy olona tratra mijangajanga, dia atao ino? Torana vato, zay mihitsiny. Tsy laingy zany fa tena lalàna tao tamin'ny testamenta taloha mihitsiny zany, raha misy olona tratra mijangajanga, isan'izany ny vehivavy bevoka nefa tsy manambady. Satria dikan'izay maditra izy zay, misy zavatra nataony hafahafa zany tany ambadika tany matoa izy bevoka. Ary raha ohatra misy vehivavy tratra bevoka nefa izy mbola tsy manambady, dia torana vato. Ary natahotra mihitsy Maria tamin'ny raha mitokony ho izy. Ary hitantsika eto anefa fa faly izy. Satria nahoana? Matoky izy satria Andriamanitra le notorotoronina atao kibon'io. Dia tsy misy zavatra tokony atahorana. Fantany hoe rehefa ao amin'Andriamanitra tsisy atahorana, tsisy tokony hitorabato anazy satria tsy nijangajanga. Izy mbola virjiny. Ary izy marina fa hoe efa voafofo ho vadin'i Josefa izy. Fa mbola tsy nikasikasy Josefa. Zay le mbola tsy nahalalalahy. Fofombady tsy sipa fa fofombady zany hoe efa mieritreritra ny hovady. De noho ny fahafantarany fa ny tompo no tao aminy de faly izy. Tsy nahoana zay mety olana hoe lazainy olona ohatra an'izao zany, tsy nataony olona zany fa fatany zao de hoe miaraka aminazy ao aminy Jesosy. Izay no mahatonga anazy manao an'ity firana ity. Faly izy fa izy no hiteraka ny mpamonjy. Isika koa mifalia fa manana an Jesosy. Mety misy olona mandatsa antsika, mety misy olona matahotra antsika noho ny fananantsika an Jesosy. Fa tsika dia tokony hifaly fa manana an Jesosy. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana sy ny fiombonana ny fanomasina ho amintsika rehetrarehetra hatramin'izao mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao hatrany izay ry Jesosy tompo no ny fitiavana ho anay. Fa miaro anay mandrakariva izay ianao na dia mpanota aza izahay. Ataovy mahatsara mandrakariva ny famonjena ho anay izahay amin'ny anaranao Jesosy no anaovana zavako izany. Amen.
Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce nouveau moment que tu nous as donné, car tu as quelque chose à nous dire par ta parole. Et pardonne-nous les péchés que nous avons commis, afin que nous recevions ta parole dans notre cœur. En ton nom, Seigneur, nous faisons ta prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soit avec vous. Amen. En ce deuxième dimanche avant Pâques, ce qui vous sera donné, l'évangile est écrite, l'écriture sainte qui vous sera donnée est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 1, verset 46 au verset 55. Luc chapitre 1, verset 46 au verset 55, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Marie dit alors, mon âme loue la grandeur du Seigneur, et mon cœur est plein de joie à cause de Dieu mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant les humains de tous les temps me diront bienheureux, car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques, son nom est saint. Il sera plein de beauté dans tous les temps pour ceux qui le respectent. Il a accompli des œuvres puissantes par la force de son bras. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a versé les rois de leur trône. Il a donné une place élevée aux humbles. Il a accordé des biens en abondance à ceux qui avaient faim. Et il a envoyé les riches des mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, car il l'avait promis à nos ancêtres. Amen. Nous sommes au mois de mars. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, 9 mois avant Noël. Vous savez très bien que Jésus, on commémore la naissance de Jésus Noël, donc on commémore aujourd'hui le fait que Jésus a été mis en Marie 9 mois avant. C'est un Dieu qui a pris forme humaine afin de nous sauver. Il a pris forme humaine parce que il est juste. Vous allez dire, mais pourquoi il pardonne pas nos péchés comme ça et un point c'est tout? C'est lui-même qui a dit que tous ceux qui ont péché doivent mourir. Donc, il a décidé de se sacrifier lui-même, de mourir à notre place, afin de nous sauver. Alors, pour mourir, il a dû prendre forme humaine et entrer en Marie. Si on regarde ce qu'on vient de lire tout à l'heure, Marie est en joie. Elle fait un grand cantique. Or, elle doit être terrifiée. Parce que, dans l'Ancienne Alliance, ceux qu'on a pris en flagrant délit d'adultère doivent être lapidés. On doit leur lancer des pierres jusqu'à ce qu'ils meurent. Ça en fait partie pour les femmes enceintes, alors qu'ils ne sont même pas mariées. Parce qu'elles ont fait donc des rapports sexuels hors de leur mariage, donc on doit les lapider. Marie doit en avoir peur parce que elle n'était pas encore mariée. Elle était seulement fiancée à Joseph, mais elle n'était pas encore mariée. Et elle était enceinte. Mais elle n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'elle savait que c'était le Seigneur qui était en elle. Donc elle ne devrait pas avoir peur. Même si les gens vont dire, oh, mais tu es une pécheresse, oh, tu as fait une adultère, tu n'es pas un sage, etc., etc. Elle n'a pas eu peur parce que elle sait que Dieu était avec elle. Nous aussi, nous devons faire de même. Peut-être que des gens se moquent de nous parce que Jésus est avec nous, mais nous ne devons rien avoir. Nous ne devons pas avoir, nous devons avoir rien à craindre, car Jésus, justement, est avec nous. Même si les gens se moquent de nous, même si les gens nous disent que nous sommes sans valeur, on a Jésus avec nous et on peut en être très fiers. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Merci car tu nous aimes. Tu es venu pour nous sauver. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Mama na na ya na mianzu, sini baba
sarotrany miaina ety tsisy mamparasatry tompony tsy manavakavaka zay miazo sy mivavaka miray satry na dia sarotrany miaina ety tsisy mamparasatry tompony tsy manavakavaka zay miazo sy mivavaka miray satry adramanitsika matoky ka miaino zay mivavaka miny sady marina adramanitsika matoky ka miaino zay mivavaka miny sady marina nitakina minao teniza famahinana no tandrovina raha mivavaka ianao azomora sa nivangatanao satry nitakina minao teniza famahinana no tandrovina raha mivavaka ianao azomora sa nivangatanao satry adramanitsika matoky ka miaino zay mivavaka miny sady marina adramanitsika matoky ka miaino zay mivavaka miny sady marina Avozy fanay rany fino avozy akona nakony fino ary atina rehetra sitrany fino tsy misy fresh rany fino isakana rehetra nabany fino nampahiratra tsamameny fino nateromborisas vofitrany fino tsy misy atao
nilaray manambaranay amin'ny fofanay fa fitimadisy avy ao am-potoko nomeny tompo fity manazany tompo miankinami nilaray tsy to ary nivonina dry Jesosy Kristy no matsakaminy sy le vonotory ny fitiavana mahaminakamy Kristy telo mandrakizay mbola isy fity zao anao siwa tena fitiavana maty kamba harovy nao simbamby oteny aritra mba ho finaritraka aritra Dianao Jesosy nuluanity tokatrano soa kasambatra toko isaritsito fateny ray ampo sy le vonotory ny fitiavana mahaminakamy Kristy telo mandrakizay mbola isy fity zao anao siwa telo mandrakizay mbola isy fity zao anao siwa telo mandrakizay mbola isy fity zao anao siwa
sary tomitony ny foko ndraindray ireo ataoko sary. Mandalo sy misy rangaihany izao rehetra hitantsika izao faolina sesilany ranomaso lava izao mangeja mafiny fanay ilay masoandro izay manantenaina toy misy rahonananakona katolovana ny aina velihevitra toko fa tsisy anterana indro Jesosy any manome fiainana izay rehetra miasa fatratra mavesatretana mamitra fo aminao mamelani heluka na dia tsy mendrika Jesosy tsy mangahana. Hoy Jesosy aminao makanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao anome anareo fiainana ny Jesosy tiany Jesosy ianao ve fananantonazy mitondry izay rehetra dinao sambolava inaiany amizao fiainany izao valio Jesosy miantso anao indro Jesosy anio manome fiainana izay rehetra miasa fatratra mavesatretana mamitra fo aminao mamelani heluka na dia tsy mendrika Jesosy tsy mangahana. Jesosy anio manome fiainana izay rehetra miasa fatratra mavesatretana mamitra fo aminao mamelani
sy tsy manda sasatra sika tily asa fatratra RTS tsara
ka na dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito. Radio Teny Fiainana FM 91.2. hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio Teny Fiainana anako. Eny re bebea. Raisitsika amin'ny marindrefy raika amby 7 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra re.